tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina. Dia ampifaniana lehibe indray no miara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo amintsika ity. Finaritra indrindra indray izay miaraka aminareo anatin'izao herinandro izay nomenantsika izao. Ary mino izay fa na dia ho aza ireo dia zavatra maro samihafa izay iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy tapina fenina izany. Ny fahasairana na zava-misy dia tsy asakana antsika tsy haino izao fandaharana izao izany satria vao mainka ary manampy antsika mba manala koa fa misy zavatra inge tena mety marary antsika sahatsika zaraina aman'olona dia izao fandaharana izao manampy anao mba hahafahanao tokoa miatrika ny fiainana andavanandronao. Amin'ity andron'io ity indray dia hiverintsika ny amin'ny resaka vehivavy tokantena tsy mety mahazo vady. Vehivavy tokantena tsy mety mahazo vady. Anisan'ny zavatra anankiray tena hoe verina fa farahidiny ary indraindray ary tena hoe tsika tokoa indraindray lasa mamendry fendro andreny zanaka vavy, anabavy, zokovavy, rahavavy, mety kozina, mety namana, mpiara-miasa izay tsy mba manambady fa tokantena nefany mety tena hoe everinao fa tompon'ny fahamanjana hoy fitenenana, tompon'ny fahalalana, tompon'ny vola, tompon'ny fahaizana nefa tsy nanambady mihitsy nandritra an'izay fiainana izay dia mety efa mananika ny 30 taona, 40 taona, mety misy ary 50 taona. Dia hojerentsika izany no fomba hanampitsika an'ireny olona ireny ao anatin'ity fandaharana ity. Hojerentsika aloha izany ireo ankizy izay mieritreritra ohatrany hoe tena tsy mety tafaraka amina lehilahy mihitsy ny vehivavy moa izany izao no resahantsika androany. 20 taona eo izany dia ohatrany hoe mbola tsy nanao sipa. Indraindray ilay fiarahamonina sy ilay namana mihitsy no efa mametraka zavatra vavy raha mbola 20 taona ndrifa dia mbola tsy nanao sipa foana. Dia sao dia tratra ny tsatoka na indraindray mieritreritra sao dia ataovy an'izao ky mipaozy ndrifa sao dia izay no mahatonga ny lehilahy tsy mba misy mikôtendry sy mahatonga ndry tsy mba manana sipa. Eto izany dia miteny aminao raha 20 taona ianao na latsaky ny 20 taona na mihoatra kely ny 20 taona nefa mbola tsy manao sipa dia aza dia taitaitra tsy mbola tara izany ianao. Fianarana aloha fitao tsara mety itenina ka za fa tsy mianatra intsony satria tsy manam-bola ny ray aman-dreniko ampianarana izany nge no mahatonga anao hoe tena mba te hiaraka amin'ny ankizy, mba te hiroso amin'ny fanambadiana dia mijerefa zavatra fa azo atao be dia be ny zavatra azo atao eto izany tena manampy antsika tovovavy izay mbola tsy manambady nefa tsy afaka mianatra intsony. Misy centre maro samihafa manampy antsika, jerevy ireny. Aza dia lany andro fotsiny mijery zavatra eo amin'ny Facebook fa azonao atao tsara mijery zavatra samihafa eo amin'ny Facebook mba ahatonga anao tena hoe hivoatra amin'ny fiainana. Izay izany ny zavatra anankiray tena hoe hanampiana antsika ary anairana antsika tsiraray avy, tena hitaomana antsika tsiraray avy hoe azonao atao izany atao hoe mivoatra amin'ny fiainana izany. Tsy ilay resam-pitiavana foana akory dia tsy izany akory ny mampahory ianao, tsy mbola tara izany ianao. Aza ary te-hiteny ianao hoe tena manam-pahendrena ianao satria zava-dehibe dia nifantoka tanteraka tamin'ny fianarana ianao. Indrindrandrindra ianao izany zao raha ohatra ny hoe efa mianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia mbola tsy misy mikaoty na misy mikaoty fa ohatrany tsy tianao na misy mikaoty fa ohatrany tsy raikitra. Izany hoe ianao izany mba ohatrany hoe tianao ary indraindray ary tsy ilay mikaoty ianao no tianao fa ilay tsy mikaoty ianao. Izany koa izany zavatra mety mahazo antsika tovovavy dia te-hiteny ianao hoe aza dia manamelo tena, aza mieritreritra mihitsy hoe ianao nga mandratsy tarehina, ny paozinao ve tsy mety fa mety mbola tsy fotoana, mbola tsy mifono tsara ilay fitiavanao. Fa io rehefa mifono fitiavanao dia tsy maintsy tojo ary tandrify amin'izay olona tokony hiaraka aminao ianao. Mampahery indrindra nareo tovovavy izany izay 20 taona na 20 taona mihoatra kely izay mbola tsy miaraka amin'ny olona. Fantaontsika hijery todika indray kosa ary ho an'ireo tovovavy izay hoe ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 40 taona. Anisan'ny vanim-potoana anankiray mety tena mankarary fona tovovavy io indrindrandrindra manomboka amin'ny 20 taona, 20 taona ka hatramin'izy 40 taona mbola tsy nahazo vady. Ao anatin'izany izany tena mety mipetraka tokoa ny fanontaniana sy ny zavatra maro samihafa. Ny zavatra misy dia ireto no mety tranga-piarahamonina mety mitranga. Voalohany niaraka tamin'ny olona anankiray ianao
tena nantenainao io olona io fa hakavady anao, hanambady anao, nefa tena nataonao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fiainanao manontolo efa natolotra ho azy, tsisy niafina tamin'ny momba anao, ianao mihitsy ary mety nikarakara sy namelona azy, ianao mihitsy mety nanampy azy tamin'ny fianarana, misy zany a, fa tafita izy a dia nialany ianao. Zavatra misy koa dia izao, nialany tsotro izao fotsiny ianao rehefa azo izay zavatra mba nitaika iny sy izay zavatra nitadiaviny taminao vokatra izay, tsisy lehilahy miaraka intsony ianao ankehitriny. Ary tena hoe mahatsiaro tena ho irery ianao, mahatsiaro tena tsy mba misy piti ianao, mahatsiaro tena mijaly ianao. Raha izay ny zavatra tena mahazo anao vehivavy io, tovovavy io ankehitriny a, dia izao ny zavatra anankiray. Ela ao anatinao aloha ilay nenina. Indrindra izay mety ho fieritreretana tahak'izay mba niaraka tamin'ny anina. Matetika mantsy mety nisy ankizy tokoa mba nikaoty anao ihany na niala nikaoty anao tamin'io lehilahy izay niarahanao io. Kanefany irinona ekenao. Tsy napozinao mihitsy ny hoe iry lehilahy anankiray izay niarahanao io nge ka hivadika aminao. Nefa ilay lehilahy izay tsy nekenao, andeha atao hoe tsy nekenao ilay lehilahy tamin'izany fotoana izany indro miaraka amina tovovavy efa natao mariazy ary tao hitanao fa sambatsambatra ery ilay vehivavy izay miaraka aminy. Esory ao anatinao ny nenina sy ny fieritreretana tahak'izay ihany ka niaraka tamin'iny. Satria rehefa izany eo anatin'ny sainao dia izao zavatra misy na ianao mety ho lasa tafaraka amin'io lehilahy io ihany, ary tena tantara misy izany a, satria mieritreritra ianao hoe tena izaho anie diso fijery sy ny sisa, nefa ny hoe efa vadin'olona, na ianao mety tsy tafaraka amina olona hafa mihitsy satria dia mieritreritra ianao hoe sao dia mba hanao ohatran'ilay iray niarahako. Sao a izay zavatra mety tsy tanteraka dia tadidio tsara fa mahatsara anao izany. Mahatsara anao ilay zavatra tsy tanteraka, ary raisy mihitsy ny hoe tsy nety taminao ilay tsy tanteraka iny, na ilay nikaoty anao fa tsy nekenao, na ilay nikaoty anao ka nekenao nefa ny rava-maina ny amin'ny fiainanareo. Dia aza mbola manaro-toky e, tsy mbola tara ianao. Sasany tena miteny ianao mbola 30 taona, tsy mbola tara ianao. Ho jerentsika ao anatin'izao herinandro hoe inona no mety ho sakana, inona no mety ho blocage mahatonga ny hoe tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fitiavana ianao eto izany. Mety hoe tsy misy ankizy miaraka aminao mihitsy ny ho jerentsika koa hoe mbola misy miaraka aminao fa tsy mety miroso amin'ny fanambadiana ilay lehilahy, azafaty hoe tsy ankizy fa ilay lehilahy izay tafaraka aminao. Fa ny zavatra mety hisy koa ankehitriny dia efa mihoatra ny 40 taona, mety efa 50 taona mahery, mety 80 taona latsaka mihitsy ianao kanefa ianao tsy nanambady. Ianao anefa tena te hanambady, tena hambady mafy dia mafy. Dia ny zavatra mety hitranga dia izao, tsy mahita lehilahy mitovitovy taona aminao tsy manambady ianao. Fa raha ohatra misy lehilahy mitovitovy taona aminao na zokinao kely tsy manambady dia vadin'olona izy izay. Mety izay zavatra misy, mety hoe misy koa nefa tsy vadin'olona. Fa ny ankamaroany dia mety vadin'olona, fa adio ny miaraka amin'ny vadin'olona. Na toy inona mety heverinao fa taraika tsy nahazo vady fa adio izany. Fa adio koa ny mieritreritra fa hoe vahaolana avy hatrany tonga dia andeha hiteraka amin'ny olona, ka sanatra izany fandrianao iny lehilahy izay vadin'olona iny hiterahanao sitranao makanao vady. Tsy mahasoa anao izany zavatra izany. Fa ny zavatra ray koa dia mety hoe ao anatin'io vanim-potoana io dia malaza be ankehitriny hoe misy an'ireo tovolahy izay tsy te hisasatra akory, fa mahita anao dia moa tsy tovovavy intsony izany, mahita anao vehivavy 50 taona tsy manambady nefa manana ny maha-izy azy, tena miasa, manana andraikitra ambony amina toeram-piasana, dia iny ilay tovolahy mihitsy ny tonga dia misisika hiaraka aminao. Aza mieritreritra mihitsy ianao ka andeha amin'ny fihetseham-po hoe zarako ary mba misy an'ity, sao sanatria indray voditra. Ny fitiavana sy ny tokantrano tsy azo atao tahaka an'izany. Ny fitiavana sy ny tokantrano tsy fitadiavana tombotsoa, ka na izy izay hiditra ao anatin'ny tokantranonareo izay mieritreritra fa tena tombotsoa azy tokoa satria zara ary mba misy mpamelona, zara ary mba misy mpiarakara, dia tena tsy ahasoa azy na oviana izany. Mety manao izay tianao atao rehetrarehetra izy satria ny vola mamaika azy sy ny fananana. Dia tena hoe azonao baikoina etseroa ary tena hita mihitsy hoe lehilahy lasa hoentinao amin'ny sangany, dia izay mety mahafaly anao tsy mahasoa tokantrano. Fa mety mifanohitra amin'izany koa ny zavatra misy ao anatin'ny tokantrano. Mety hoe ianao mihitsy indray no tena manambitamby azy, ianao mihitsy indray no tena hoe manao izay tiany satria ianao no mitady azy,
ianao no mila azy, ianao no mahatsiaro hoe raha voavototra ety dia tsy manana nizaniza, tsy mahasoanao koa zany zavatra any araka nefa teniko teto. Ny fitiavana ao anatin'ny tokantrano dia fiainana fa tsy zavatra amboamboarina. Lasa fiatsaram-belatsia ny fiainanareo raha izay. Tamin'ny androny ity dia karazana savaranandro ihany no nresantsika. Fa ao anatin'izao herinandro izao tsika tena hiresaka misimisy kokoa mahakasika ny vehivavy tokantena io. Fa mety mbola misy ary ne vehivavy tokantena 80 taona mihoatra. Mbola ahoana tokoa ny amin'ny fiainan'izy ireny. Voafetra moa ny fotoanantsika fa dia izay aloha no azona tolotra tamin'ity androny ity. Mametraka ny veloma mandra-piona. Manantena fa iona aminao indray amin'ny manaraka mirary soindrindra tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra tezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina.